Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ireny ity, tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos, fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50,000 bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Nohony raharaha Claudine raha izay mamonjy, mibaribary ny fisian'ny kolikoly avo lenta eto Madagasikara. Aiza ny fampiarana ny lalàna, inona ny fepetra raisina ho an'ireo izay mini manafina ny marina. Ny andindin'izay raha ianao atao anatiny matoan-dahatsoratra Iboaza Razanatsoa. Tsy maintsy hisy hatrany ny fiovana amin'ny vidin-tsolika noho ny fiovaovan'ny sandam-bola sy ny sandan'ny barily eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isoroana ny fiovana miopapana eo amin'ny vidin-tsolika no antony fanovana azy isam-bolana raha ny fanazavan'ny ministry ny Angovo. Mila fanavaozana ara-pitaovana sy ara-foto-drafitrasa mitentina hatrany amin'ny 20 tapitrisa euro ny orinasa Sekiraine ao Antsiranana ahafahana mampitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny Sekiraine izay orinasa tokana misehatra amin'ny fanamboarana sambo eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Andian-dahalo manodidina ny 10 hatramin'ny 100 no manafika ao amin'ny distrikany Manandrina, saika ho isan'andro. Omaly, Ombronjato, entina amidy no lasan'ny andian-dahalo 100. Takin'ny solombavam-bahoaka ny toerana ny fanajanonana ny fanondranana enombo makany ivelany izay mampirongatra ny asan-dahalo. Miisa 740 tapitrisa ireo Frantsay an-datsabato rahampitso an'ny Frantsa amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nampitandrina mafy ny voamera misana ny fifidianana manoloana ny famoahana vaovao izay niatraika tamin'ny kandida Emmanuel Macron omaly tamin'ny internet. Ny andindin'izay avy hatrany. Faly miarabanao izay manaraka ny fahita lavitra kolo amin'izao ariva izao manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny volaza tao anatin'ny lohatenim-baovao noho ny raharaha Claudine raha izay mamonjy mibaribary ny fisian'ny kolikoly avo lenta eto Madagasikara. Aiza nefa ny fampiarana ny lalàna, inona no fepetra ny raisina ho an'ireo izay mini manafina ny marina izay indrindra no antony voalohany tokony hametrahana faran'izay aingana. Ny mpanohitra ofisialy eny anivon'ny anteny mera-pirenena ny andindin'izay no arahinao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboaza Razanatsoa. Misatra ny fitsarana ny Claudine raha izay mamonjy amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny verenany teto an-tanindrazana, tsy hita ny toy ity raharaha ity. Toa manao an-kiafina ny andaniny sy ny ankilany amin'ny raharaha io. Na izany aza, mihamaro hatrany ireo mitaky ny ampandehanana aingana ary hatramin'ny farany io raharaha io. Lohalarina amin'izany ny SMM na ny sindikany mpitsara eto Madagasikara ary farany teo dia nivoaka tamin'ny fahanginany io lafitra ny mpisolovava. Manomboka tonga saina araka izany rehetra fa tsy tokony hisy intsony ny tsy maty manota ary ilaina tanteraka amin'ny fampiarana ny tany tan-dalàna. Araka izany, tsy takona fiain'ny intsony ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mihamafy ny aya amin'ny fanodikodiam-bolam-panjakana ary misandrahaka amin'ny rafim-panjakana maro toy ny fiadidiana ny Repoblika, ny primatura, ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny sisa. Aiza nefa ny fanadiadiana momba ny tranga rehetra izay ahina. Aiza ihany koa ny mangarahara momba ireo raharaha rehetra ireo.
Minisitra maro ihany koa no niaran-drobodrano tamin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy, saingy hatreto raha ny andro ny be sy ny maro fa hoe sorina izy ireo, vao maika no hamafisy ny tompon'andraikitra teo amin'ny toerana izy ireo. Tranga izay miendrika ohatra ratsy eo anatrehan'ny vahoaka malagasy satria ireo mpandika lalana indray no arovana. Inona ny zava-dratsy sy famatoran'i Claudine Razaimamonjy sy ireo mpitondra fanjakana no tsy misy fahasahiana mandray andraikitra na dia efa mazava be aza ny halatra miseho eto amin'ny firenena. Manoloana io raharaha io, manao izay ho afa ny sindika mpitsara eto Madagasikara, saingy mbola mahazo fampitandremana avy amin'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny alalan'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Tamin'ny alalan'ny fanambarana, nilaza ny CSM fa ny tamberina andraikitra ataon'ny mpitsara dia ho an'ny lehibe ny rery ihany, ka ny fanomezana vaovao ho ana rafitra hafa dia azo anasaziana azy tsara. Tahaka izany ihany koa ny momba ny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpitsara. Tsy ahivina moa fa ny lehibe ny CSM dia ny filohan'ny Repoblika no filoha ary ny minisitry ny fitsarana no filoha lefitra. Manjaka tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena ny kolikoly. Tsy tokony hijanona amin'ny Claudine Razaimamonjy ny fanadihadiana satria tsy vitan'olon-tokana ny kolikoly. Misy ireo tompon'andraiki-panjakana amin'ny iray tsokombakomba anatin'izany. Ireo antony rehetra ireo izay mampikirosofana ny fiainam-pirenena ny tokony hametrahana farak'izay aingana ny mpanohitra ofisialy eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Taorian'ny fanambarany ny antoko timma ho mpanohitra. Voapirofo ny mahazava-dehibe ny nijoroany ny antoko malagasy miaramiainga ho amin'izany toerana izany. Ilaina araka izany ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno mpanohitra mba hanjaka ao Tsimbazaza ny ady hevitra demokratika mankany amin'ny fanamafisana ny demokrasia sy ny fampandrosoana. Toy n'izay vaovao izay hatrany, ny toerana misy ny mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena Claudine Razaimamonjy indray ankehitriny novoizina sy resahana amin'ny haino aman-jery. Mitoy ny fitsaboana azy raha ny vaovao voaray tsy fantatra kosa hatramin'izao ny aretina tena mahazo azy marina. Lili Rabiata. Mbola mitana ny sainy mpanara-baovao sy ny ady hevitra maro ny raharaha Claudine Razaimamonjy tamin'ity herinandro ity. Aiza no misy azy marina? Tsaboana marina ve? Tena marary marina ve? Ireo hatrano ny fanontaniana mipetraka. Ny zava-misy anefa, nandritra ny 2 andro no nitsaboana azy sy nanaovana fitsiriana azy tao amin'ny hopitaly tany amin'ny Nosy Maurice, izao niverina tsaboana eto Madagasikara izao. Raha ny tsaboana marina izy tany, tsy nahavita nitsabo azy araka ny tokony ho izy ireny mpitsabo manam-pahaizana ny ivelany ka namerenana azy taty an-tanindrazana. Navoaka ny hopitaly ny tenany afaka 2 andro nijanonana tany. Tonga aty anefa, voalaza fa mbola marary mafy izy ary tsy azo vangina. Tsy fantatra ihany koa izay tena aretina marina mahazo azy. Manainy amin'ny fanodikodinana ny mason'ny mpanara-baovao amin'ny aretina sy ny toerana misy azy ny rehetra. Tsy misy tohiny ary nina-pangina andrara-pitsarana miatra aminy. Ity raharaha ity izay takiny ny sindika mpitsara malagasy hatrany ny tsy hampanginana azy. Mazava ankehitriny fa misy ny fikasana anafina sy hampangina ny raharaha miandry ity mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena ity. Inona no atahorana tsy hanohizana ny fanadihadiana sy hanolorana azy ny fitsarana? Andrasana ny tohin-draharaha. Mandray vahinsika amin'ity hariva ity dia tsy izany fa ny dokotera Rajonarson Loria Richard izay mponina avy amin'ny Befandriana Avaratra. Befandriana Avaratra izay nahafantarantsika ny trangana fitsaram-bahoaka tamin'ny volana febroary lasa teo, izay nahafatesana polisy anankiroa fa tsy izay no resantsika androany fa tranga mialohan'izay ny 12 ny volana desambra 2024. Inona moa izany ny zavatra ny tranga ary inona no dingana nataonareo manoloana an'izany? Tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV. Docteur Rajonarson Loria Richard. Miaraba narindra, miaraba ny mpijery vaovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV. Marina tokoa fa nafampana ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny Befandriana Avaratra ary anisan'ny tonga laza ratsy ho an'ny tanànanay zany izy io. Eto dia voalohany ilana tsiny amin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana any hoe tonga aty zahay satria tonga misy zavatra somary mahagaganay zany mikasika ty fitsaram-bahoaka ty satria hita ombenombeno hoe tsy eken'ny lalàna zany fitsaram-bahoaka zany nizanizany manao an'izany sy ambadiky zany dia tsy maintsy injeny lalàna. Hatreto dia nisy ny fitsaram-bahoaka zay nitarihiny be ny tanàna anankiray ao amin'ny Befandriana Avaratra zay niditra tao amin'ny hopitaly. Ekenay fa fitsaram-bahoaka io tsy eken'ny lalàna dia tegna manaiky zay na nizanizany ambadiky io. Nefa ny zavatra mahagaganay hatreto efa 7 donc ny fitsaram-bahoaka nisy tao dia io fitsaram-bahoaka anankiray zany tsy mbola nisy ny fanadihadiana na fisamborana. Ka zay rehetra minia maninjika an'izany dia ambadiky zay dia voasazy na miditra prison satria tiany ambadiky ireo ombenombeny le solon tegna mpanjakana amin'ny tondrazana magnambara fa io fitsaram-bahoaka io dia be ny tanàna mpanjakana kandidany HVM amale be ny tanàna dia tsy azo indrehina rehefa manao zay zavatra tsy mety zay.
azay manko mahatonga zay tonga eto aminareo hatreto satria efa maromaro dingana natao nametraka fitoriana mahakasika an'io zahay io any ben'ny tanàna io dia tsy mbola misy hatramin'izao ny valina agny amin'ny parquet nanomboka tamin'ny 14 mars zay déposé plainte nefa zavatra mahagaga sy misy eo aminay be fandrina zany rehefa misy olona zay manao zavatra indrindrandrindra fa manontona an'ireto solon-tegna mpanjakana reto misy zay fanarota-pahefana zay dia soit le olo migadra emprisonnement ny tegna tiana tsindrina eto rehefa miady mahakasika regny zany ianao dia teny ambaran'izy ireo fa hoe baiko avy any amin'ny solon-tegna mpanjakana avy ety ambony zany indrindra moa tegna voatonga amizay mialatsiny monsieur le premier ministre raha manomana anao ianao no lazain'izy ireo fa magnome baiko tsy azo agnanjehina reo olona reo zay zany tegna zava-misy agny aminay netongavany aty satria fa maro dingana natao za nandalo tagny amin'ny préfet zahay nandalo amin'ny chef de région zisaka mazenga zay voatonga aty ka hatramin'izao zany tsy hitanay zany le vokany zavatra natanaiky ka mba te hanaitry anareo ty tompon'andraikitra moa ave mitombona zay filaza efa hoe raha ohatra ka candidat-ny mpanjakana le manao zavatra dia tsy azo enjehana zay zany tena tongavagniketo satria manko narindra raha ohatra ka mba nieno anay zany le solon-tegna mpanjakana tagny ry fitsaram-bahoaka jiaby ny sefitagna ry tsisy nisy hatramin'izao za sira satria ty zao doléance aminay ty efa napetraka anay tagny amin'ny préfet rehefa niady an'io tamin'ny district zay teny district moa mazava tsara aminay zay fanjakana dia tsy afaka ifampanenjiky fanjakana tsy afaka magadra fanjakana zany izy dia nandeha tamin'ny préfet zay nametraka an'reto doléance tamin'ny 18 janvier zay déposé izy ty tamin'ny 19 tamin'izay zay dia nitako hoe satria misy zavatra mifamarobe zany ao atan'ireo solon-tegna mpanjakana zay mendrika fanarota-pahefana dia tsy mitonga tombotra ao ambahoaka fa faisana profo regny tandre zavatra nysefitantsika bary hoe le st vaty amin'ny district alefa agnentsaka bary polisy regny zany nivokany ohatran'izay zany zavatra misy onandray ary mety hoe fandraisana ndraiky sy ny fitsarana mahakasika an'izay hoe fitsaram-bahoaka zay any be fandrina avaraky le fitsarana aloha azo lazaigna mandray ao andraikitra ny fitsaram-bahoaka nefa misy iangarana ale tsoriko magnan'izay zany tegna mahazava anazy ohatra hoe satria zao ohatran'izay kany be ny tanàna ty le 12 janvier izy ty 12 décembre tao namono olo tao à-l'hôpitaly na ouverture d'enquête zay tsisy natao nefa raha fa fitsarana tao sofialy nafateny tobavy anankiray zay araiky ambin'ny folo olo nisamborigny tao ary nahiditra zany amponjany ary efa nisy problème mangeza naterak'io tamin'izay fotoana zay saky nisy fampitifira agnatin'le le repénitentiaire sy ny gendarme en déferment satria misy ambadibadik'io avan'ireo chef de région voasambotra tamin'izao zay moa miboaka amin'ity gazety mitsy magnambaran'izany ty hitantsika izy ty fitsaram-bahoaka tabe fandriagna hoe misy telo zany sy nampidiriny tao prison satria misy lafamien-jareo mitaky zany am'izay fotoagna zay le solon-tegna ny fonza hoe magnino ary tsy injehigny be ny tanàgna io fa le aty zany injehy zay zany efa voka-dratsy teraka an'io fitsaram-bahoaka io zany fitin'izay mety hoe inona nitakinareo zany manoloana an'izay hoe fitsaram-bahoaka zay any be fandrina avaratra satria misy ny fanarahota-panifana manoloana an'izay io mo fanarota zavatra tegna tonga avany aty dia tsotra ihany zahay dia mitaky raha ohatra ka tsy ekempanjakana zay fitsaram-bahoaka zay ampiaro an'ny rehetra zany lalàgna zany fa tsisy iangarana hoe ty avela ry tsy sambory nefa akagny sambory metsy koatra zao ka nytany antsakabary mbola azo migadra olo victime nefa regny tsy namono polisy ne nagnino ary ty lehibe ny tanàna ankiray ty avela amirenireny ao ary ny tegna mampalahelo anay hoe reha vao mitenitenena hoe en prison menace mahazo anao ke eto zany zay manao antsoavo ho anao monsieur le premier ministre ary mbola mipetiko ty fagnotiniagna ty ianaranao dia lotona amin'ny zavatra tsy manjary agny ameko ohatra fogna zay hoe kany ombiny frère zay nisy tany aminay nisy be ny tanàna sasany ambodimotso nivatro ombiny frère io na tsy nagnara-dalàgna nefa nigadra nefa commune urbaine mora feno zay taritiny madamo be ny tanàna ao koa izy ombiny frère misy araiky ambiny folo na ny tegna mampalahelo raha vao nisy conseiller nitaken'io prison ny afarany anankiroa migadra fa lazaina fa baiko ny premier ministre no gadragna re olo regny zay moa tonga eto mba tianay zany tongavan'ny premier ministre mba ho tonga agny be fandriagna satria izy zavatra misy zany le olo mandeha agny regny tsy vahoaka ny tongonjare manjary tsy azo zany le résultat tegna marigny fa le fanjakagna le solo tegna mpanjakagna apetraka reo tsy magnome zavatra marigny nireo ka mba irarinay zany ny tongavanao agny ary mba handray fepetra am'ire olo satria zay fa nitaky tam'ty fa
tokony hasoronao reo olona reo indrindra moa chef de district de takineo dia hampiarigna aminazy misy raha fa be dia be zany fesagna napetraka azy eo amin'ny tanàgnany eo be fandriagna eo ary zay eto dia miangaviny droit de l'homme mba havy miarimiariny zololombelona zany mba ho tonga na fanadihadiana mahakasika an'io mba hagnampy anay fa mitonga fesina mafy zay vaoaka amin'ny be fandriagna noho ny fanarotam-pahefagna tan'le solo tena mpanjakana mitondra reo zany izao ianao dokotera Rajonarson no Richard izay ponina avy any be fandriana avaratra moa nitondra izay fanazavana sy ny zava-mitranga any toerana izay saratra tompoko An'izantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny toe-karena tsy maintsy isy hatrany ny fiovana amin'ny vitsoliky noho ny fiovan'ny sandam-bola sy ny sandan'ny baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena isorohana ny fiovana amin'ny papana eo amin'ny vitsoliky no antony ny fanovana azy isam-bolana raha ny fanazavan'ny minisitry ny angovo tsy tokony isy intsony ny famaritana ny vitsoliky ho ny hoehatrany moa ny minisitra tompony raikitra lidirabiata tsy hiditra amin'ny famerana ny vitsoliky intsony ny fanjakana raha ny voalazany ministry ny angovo ny tsena izany hoe ny fiovany sandan'ny ariary sy ny viditsoliky eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no mandrafitra ny vidin'ny solika ampiarina amin'ny tsena anatiny tato anatin'ny nefa-bolana nefa tsy nitsahany niakatra io viditsoliky io isorohana ny fiakarana tampoka sy miopapany amin'ny viditsoliky ampiarina eto amin'ny tsena anatiny no antony fampiakarana tsikelikely amin'ny viditsoliky araka ny fanazavan'ny ministra mety isy ihany koa ny fidinana amin'ny fiovaovany ny viditsoliky io mamaritra azy zany dia ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary eo ihany koa ny sandam-bolantsika malagasy isaky miova zany ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy maintsy misy fiovana ao aminatin'ny fomba fikajiana ny atao hoe PRC na le hoe prix de référence du carburant ka izay zavatra zay zany tsy maintsy jerena foana isam-bolana ary isan'ny bolana dia misy décret raisina mamaritra n'io fombafomba fikajiana sy ny référence io ka isam-bolana zany mba tsy isiny ny le ataontsika hoe choc na cassure dia ialana mihitsy zany no mitazona an'izay prix zay hoe tsy maintsy ho tazomina amin'ity izy dia rehefa tsoatsy dia hovaina indray dia amin'izay fotoana indray mety 3 chiffres 4 chiffres ny fiovan'ny prix na io midina na miakatra fa ny matetika moa zany dia ny ainatsika azy teo dia hoe fiakarana nanomboka ny taona 2024 raha tsy ahivina ny idirany firenena malagasy tamin'ny fampiarana ny viditsoliky atena izy izany hoe tsy namera ny fanjakana ny viditsoliky intsony io antony io no nampiovaova ny viditsoliky ara teknika misy 2 volana nelanelana amin'ny fanafarana solika sy fahatongavan'ny solika viditsoliky any atra 2 volana lasa araka izany no ividianan'ny mpandrarara solika izay afarana eto raha ny fanamarian'ny paitoekarena raha ny teto amintsika ny ovesam-bolana trano ny viditsoliky tahaka izao raha fitinina ny fiovaovany ny viditsolika nandritra ny taona 17 ny volana janoary 17 $303 ariary ny litatry ny gazole 27 ariary ny litatry ny lasantsy ny tombo 20 mihoatra ny tamin'ny desambra 13 io viditsolika io ny volana febroary 17 ny jano 13 ariary ny litatry ny gazole 27 ariary any koa ny litatry ny lasantsy ny volana marsa 17 niakatra 3 ariary ny litatry ny gazole 7 ariary ny litatry ny lasantsy izany hoe ny tombo 20 ariary ny volana avril 17 niakatra 7 ariary ny litatry ny gazole ary 7 ariary ny litatry ny lasantsy niakatra 30 ariary ho an'ny gazole ary 7 ariary ho an'ny lasantsy tamin'ity volana May 17 ity 3 ariary ny litatry ny gazole 7 ariary ny litatry ny lasantsy izany hoe niakatra 70 ariary ho an'ny litatry ny gazole ary 30 ariary ho an'ny litatry ny lasantsy tato anatin'ny 5 volana zany raha fehezina
R300 ny fiakaran'ny viditsolika teto amin'ny tsena anatiny. Ny volana febroary any no tsy nahitana fiakaran'ny viditsolika rehefa niditra ny tsehatra ny fanjakana. Mahazo tombony hatrany ny mpandrarà amin'ny fiovaovan'ny viditsolika io raha ny fanamariana hatrany. Mihoatra lavitra amin'ny fampiakarana tsy azo idivirana nandritra ny fotoana nameran'ny fanjakana ny viditsolika amin'ny fiakarana ankehitriny. Raha tany aloha manodidina ny R100 hatramin'ny R200 ny fiakarana atao anatin'ny 9 bolana. Tamin'ity taona ity fotsiny R300 ny fiakaran'ny viditsolika tato anatin'ny 5 volana. Anisan'ny faritra matanjaka ny faritra avaratra eo amin'ny sehatra ara-toekarena no tanterahana ny alakamisy 17 aprily lasa teo ny forum économique nentina andiniana ny olana rehetra eo amin'ny lafiny toekarena any toerana fanadadiana. Misedra olana maro ny sehatra ara-toekarena amin'ny faritra avaratra. Isan'izany ny faratsin'ny lalana ka mahatonga ny sakana eo amin'ny famoahana ny vokatra. Eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana ka malaina ny mpandrarà ampiasa vola. Ity fiaonana ity no nentina nandiniana ireo olana ireo izay nandraisan'ny sehatra maro anjara na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ary koa ireo mpandrarà any antoerana. Tanjona amin'izao fiaonana izao ny fandraisan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina rehetra andraikitra amahana ny olana izay lasa sakana eo amin'ny fampandrosoana faritra Diana. Amin'izao fotoana zany efa manomboka miankin-doha zany ny secteur privé ny économie ny faritra Diana ity fa dia zany na tsy zany mbola misy teboka vitsivitsy izay tokony mbola asiana fanamboarana mba ahafahany io fandrosoana io afaka miainga aingakaingana kokoa. Isan'izany zany ny problème ny infrastructure, isan'izany zany ny problème ny kalitao ny vokatra izay vokary ny orinasa itantsiranana, isan'izany zany ny problème ny azatsika hoe famatsim-bola izay zava-dehibe ho an'ny orinasa. Anisan'ny sakana amin'ny fampandrosoana ny lafiny ara-toekarena eto amintsika ihany koa ny faharatsiany ny kalitaon'ny vokatra vita malagasy sy ny tsy fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena mihoatra n'ireo vokatra hafa avy any amin'ny firenen-kafa. Fa olana ihany koa ny krizy ara-politika matetika lalovan'i Madagasikara izay mampiemitra ny mpampiasa vola vahiny. Madagasikara zany i firenena matanjaka ao amin'ny vokatra fa tsy tafavoaka antsika noho ny zava-teneny rehetra atao, ny kalitao, ny norme qualité sy ny sisy mbola tsy ananantsika. Faharoa, na inona ataontsika na inona ataontsika raha tsy lamina politika eto Madagasikara ohatra ny mandany vola sy mandany fotoana antsika. Nisy araka izany ny famelabelarana ny olana rehetra iainan'ny sehatra ara-toekarena any amin'ny faritra avaratra. Efa nisy ihany koa ny fanolorana vahaolana hoentina amahana ireo olana ireo. Andrasana ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana manoloana izay hampivoarana ny sehatra ara-toekarena izay. Mila fanavozana ara-pitaovana sy ara-fodrafitrasa mitetina hatramin'ny 20 tapitrisa euro ny orinasa sekrena ao Antsiranana ahafana mampitombo ny vola miditra amin'ny kitabolam-panjakana. Ny sekrena izay orinasa tokana amin'ny sehatra amin'ny fanamboarana sambo eto amin'ny ranomasimbe indianina. Fezora faly. Avy amin'ny fanamboarana sambo avy any ivelany avokoa ny 800 ny chiffre d'affaires ao amin'ny orinasa sekrena any Antsiranana. Famoronana asa, fampivoarana ara-toekarena sy fidiram-bola amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Isan'ny tombontsoa tokony hositranina avy amin'ny fananan'i Madagasikara an'ity orinasa mpanamboatra sambo tokana eto amin'ny ranomasimbe indianina ity. Mila fanarenana nefa ny sekrena ankehitriny noho ireo fitaovana efa antitra. Fanarenana izay mitedy-bidy hatramin'ny 20 tapitrisa euro. Fa antitra zany ny fitaovana entina mamokotra ny infrastructure zany. Hitanareo jerevy io zao raha tsy teny fotsiny ireo atelier ary mbola tsy hidika ny ao anatiny zany atsika ireo fitaovana reo zany ny infrastructure sy ny matériel de production io zany no andasanay betsaka anatin'io plan de relation. Raha ny vola amin'ny ankapobeny ilana raha ny valopy ilaina anatin'ilay izy eo amin'ny 20 millions d'euros. Mandidina ny 10 isa-taona ny sambo amboarina ao amin'ny sekrena raha toa ka mandidina ny 10 euro ny teti-bidin'ny fanamboarana sambo iray amin'ny ankapobeny. Azo ampitomboana io famokarana io izay miankina ny tosika omena azy ireo raha ny fanazavana voray hatrany. Ny sambo anankiray raha angeza be ohatran'izao carénage classique, carénage classique en moyenne 200 000 euros.
raha misy nitosika amin'ny fanatsarana ireo fitaovana be dia be ireo afaka mampitombo ny isan'ny sambo amboarina ny orinasa sekireny. Ny vondrona Europeanina izay manana fifanarahana eo amin'ny sehatry ny jonany Madagasikara hatreto no manampy amin'ny fanatsarana ara-pitaovana sy fahaiza-manao ary fodrafitrasa ny orinasa sekireny. Ireo samby avy amin'ny firenena Europeanina ihany koa no betsaka amin'ireo sambo amboarina ao atoerana, mitana ny laharana voalohany amin'izany Espanina. Miditra amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tranokala sy ny tsenam-barotra ny eto Madagasikara ankehitriny. Mbola vitsy ny mpandrarama mahafantatra ny fisian'ny bourse de commerce izay sehatra ahafahana mahazo tombony amin'ny tsena iraisam-pirenena. Lili Rabiata. Endrika fandrarana tsy mbola fanao ny malagasy ny sehatry ny bourse de commerce. Fifanakalozana ara-barotra atao amin'ny mpandrara samihafa maneran-tany io sehatra iray io. Ny eto Madagasikara ny sehatry ny volo-fanondrana izany hoe akora fototra tahaka ny kafe, ny vanille, ny girofle no isan'ny betsaka mpitady. Ankoatra io, ny volamena sy ny volafotsy. Miaina faty antoka amin'ny ankapobeny ny mpandrara tsy malala ny tsena sy ny vidin'entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fomba iray azona tombony misimisy kokoa amin'ny hafa ao anatin'ny fotoana fohy sy tadiavana mpividy mahasahy mividy lafo ny fidirana amin'ny sehatry ny bourse de commerce. Olona voulait investir amin'ny bourse de commerce izany hoe manana capital hanao spéculation mba ahazoana tombony. Tsy dia manana an'izay hoe goût du risque izay ny gasy. Le izy investissement ohatry ny investissement rehetra misy risque fa ny tena tombony kosa nefa dia afaka limitena le risque. Anatin'le plateforme misy outil afaka hoe raha sanatria perte dia mba limitena amin'izao ihany. Za zany ohatra mandeha manao achat-na volamena zao mitsika amin'ny teny izao satria za mieritreritra hoe hiakatra ny vidin'ny volamena dans le futur. Lasa manao achat dia miakatra moa le izy mahazo profit fa raha sanatria midina le izy izany efa mety hoe tsy connecté headphone dia efa misy outil apetrako amin'ny voalohany hoe raha sanatria ho perte io dia mba 50 000 ariary ihany ohatra dia tonga dia clôturé ho azy le position amin'izay. Olana amin'ny tsy fananana asa eto amin'ny firenena ny tsy fahampiny ny fahalalan'ny tanora miditra amin'ny sehatra ny fandraharana. Ho an'ny taona 17 raha tsy ahivina, nidina 2.500 ny tahan'ny tanora mampiasa vola na amin'ny orinasa na amin'ny endriny fandraharana hafa raha ny antotanisa avy amin'ny Instat. Lalana fandraharana misokatra indrindra ho an'ny tanora ny fivarotana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mampiasa vola avy hatrany ny mpandraharaha miditra amin'ny sehatry ny bourse de commerce. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao, saika isan'andro ny hitrangana fanafiana andian-dahalo manodidina ny 10 ka hatramin'ny 100 ny distrikany Manandrina izay voasikazo ao anatin'ny faritra mena, omaly, omby 100 entina amidy no lasa ny andian-dahalo 100 raha toka ny alarobia no nisy fanafiana farany. Takin'ny solombavambahoaka any an-toerana ny fanajanonana ny fandrana enomby sy makany ivelany. Fezora Faly. Tato anatin'ny iray volana farany, tsy latsaky ny 10 no nitrangana fanafiana mahery vaika ataon'ny dahalo manao andiany, 50 hatramin'ny 100 ao amin'ny komina mandrafitra ny distrikany Manandrina sy ny manodidina. Saika ho isan'andro no hitrangana izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Omaly, omby 100 avy ao Manandrina entina amidy any Ambady Finandrana no tafihin'ny andian-dahalo raha toka ny alarobia alina teo no nitrangana fanafian-dahalo farany. Vitsy no ndalo ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay tsy afa-manoatra. Fanafiana omaly tilakandro ny 200 mahery eo nalay dahalo izay manao andiany hatramina 100. Mpitandro ny filaminana zany araka ny vaovao any misy miaramila anakefatra zany no karamay tompon'omby iambina ny omby dia nefa moa no be no vitsy dia zany no zava-misy. Fanafiana tena maro be raha tao anatin'ny ray volana fotsiny azo andresantsika. Tilatsaky ny folo ny fanafian-dahalo tato anatin'ny distrika Manandrina izay tena fanafiana mahery vaika daholo zany. Matetika tena isan'andro azy. Vitsy le isan'ny gendarme hanitsy mahasahy mifaneritra amin'ny dahalo zany. Noho ny fitaovam-piadiana ihany koa zany izay efa manana fitaovam-piadiana mahery vaika ny dahalo. Manoloana izany, nilaza ny solombavambahoaka ny Manandrina fa tsy voafeny hitrangana tsy fandriampahalemana sy asan-dahalo izay mpitranga saika manerana ny nosy ary tsy hita izay fandraisana andraikitra goavana ataon'ny fitondram-panjakana izay anaovan'izy ireo Antsoavo. Takiny ihany koa ny hanafoanana ny fanondranana enomby makany ivelany izay mampirongatra ny asan-dahalo eto amin'ny firenena. Ny
ny antsoavo zany dia mangataka ny fandraisana tondra fanjakana fijerevana fampitomboana isan'ireo mpitandro filaminana amin'ny volana rozy fanomezana fitaovana an'ireo mpitandro filaminana amin'ny volana rozy mba ahafahany manao ny asa ny ara-dalàna dia antsoavo ihany koa adanono ny fanondranana hena sy fanondranana omby fa io anisan'ny fototra tena mampifamoana ny malagasy zany amin'ny resaka omby zany. Raha ny fanazavana trany ny taona 2024 ny isa 740 ireo mpitandro ny filaminana miparitaka amin'ny distrikan'ny Manandrina ary ny enina 13 izy ireo amin'izao fotoana izao. Mpitandro ny filaminana roa hatramin'ny enina amin'ny ankapobeny no mitana poste d'avancée iray. Iny faritriny anefa izay ambalan'ireo mponina ny toerana fa faritra mena amin'ny resaka fanafian-dalo toy izao. Raha tsy ahivina, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity herinandro ity, isan'ny nanaitra ny mpitondra fanjakana izay variana amin'ny raharaha politika hafa ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena hijery akaiky ireo sehatra mikasika mivantana ny vahoaka toy ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran'ny vidim-pianana sy ny fitsaram-bahoaka. Vao tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fikambanan'ireo mpitondra fivavahana ao Ambatofinandrana no nanao taratasy antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny asan-dalo ny toerana. Vaovao eo amin'ny lafiny sosialy hanjakan'ny kolikoly ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hita taratra izany eo amin'ny fampidirana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana sy ny fanomezana toerana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy azo ekena ny tranga tahaka izao ho ny sindika ary angatan'izy ireo ny fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra entitra mioramanitra. Tafiditra any amin'ny sehatry ny fampianarana ihany koa ny kolikoly amin'izao fotoana izao. Mitaraina noho izany ireo mpampianatra eo anivon'ny sekolim-panjakana. Ireo sekoly avy any amin'ny faritra no tena lasibatra amin'ity tranga ity. Manjaka ny fanararotam-pahefana, ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fampidirana mpampianatra sy tompon'andraikitra ambony ho mpiasa mpanjakana. Tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana matetika ny toerana omena ireo olona akaiky ny fitondrana. Ankoatr'izany, tsy ampy ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Tsy azo ekena ny tranga tahaka izao raha ny hevitro ireo sindikan'ny mpampianatra. Ny ao atsimo andrefana efa voalazako teo. Nenay na ny drainina zaza afaka mijoro vavolombelona amin'izany mampiditra ny zanany anankiroa tsy nanao fram tsy vitany tsy nanao fram recruté fa tsy miasa fa mampianatra ahoana moa izay perinasa no terena hoe manao 18h 20h raha izany kolikoly tena farany izay avy lenta ny recrutement misy ny mpampianatra efa 5 taona miasana tsy recruté nefa ny zanaka zareo na ny zanaka siskoto iara haiko ara ao recruté nefa tsy mandalo fram zany zany anisan'ny ady adidina syndicat satria midina trano lenta ny fanabeazana sy ny fampianarana vokatry ny tranga tahaka izao. Etsakilany miakatra ihany koa ny tahan'ny ankizy melan-dahara an-tsekoly. Hatreto aloha tsy mbola misy valiny avy amin'ny ministera ny fitaraina nataon'ireo sindikan'ny mpampianatra manoloana izao tranga izao. Tsy mbola hita ihany koa ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny fitondrana. Vaovao momba ny fandarana eto amin'ny Kolo TV kosa indray ny kolotsaina an-tanàn-dehibe amin'ny alalan'ny tag sy ny graffiti no lohahevitra tolotra ho anao ao anatin'ny fandarana alalino amin'ny 7 ariva rapitso. Ireo olana sedran'ireo graffeur ny tsy fandraisana izany toy ny asa matianina ny mahazava-dehibe ny graffiti eo amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna no entina aminao ao anatin'izany araoarnisy izany. Mampiavaka ny graffiti eto Madagasikara ny avatra tiana ampitaina ao anatin'izany miankina amin'ny aingam-panahy ny graffeur tsirairay izany. Dingana iray nidiran'ireo graffeur eo amin'ny sehatra matianina mandray ny fanaovana graffiti toy ny asa fivelomana. Zao dia niverana zay nanao fresque niverana ta dia miditra ao trano zay zao hoe tena raha miteny anao ataovy tena an'ny 70 na atao amin'ity chambre ity dia ataony an'ny 70 dia voky any an-trano koa zay eto koa afaka asiana zavatra hafa izany hoe anatin'ny sy ivelany zany mety daholo na amin'ny tany koa ary mety amin'ny plafond fa mamparary atoka be maty atoka raha vao amin'ny plafond tery hoe aty amin'ny velany aty amin'ny rindrina fa afaka atao anatiny koa ohatra anaty birao anaty trano anaty salon anaty chambre abetabe ny olona rehetrarehetra zany afaka nanatra ny anaty fiangonana raha hoe anaovy zavatra amin'ilay be zay mikasika fivavahana ohatra maninona moa donc ny olona rehetrarehetra zany afaka client anay daholo.
afaka mitravaille peu importe ny support rehetrarehetra ny graffeur ty zao abajour on a créé ça de ohatra izao koa ça poketra et tout de mampiasa posca et tout on a travaillé ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe anareo zao ihany anareo e. Mialoha amin'ny jirana amin'ny tapany faharoa ny vaovao izay tondrananao ny vaovao eo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny fanatanjahantena manasanao hanaraka nyreto tokavaritra ireto. Mandritra ty fety indray ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 zao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy fadadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Un employé de bureau consomme environ 50 kg de papier par an, ce qui représente 3/4 du tonnage des déchets produits dans les entreprises. L'objectif de l'EcoBac est de permettre à ces entreprises de se décharger de leurs déchets de papier. EcoBac vous permet d'être le premier à Madagascar à faire un geste simple pour l'environnement et l'économie. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. EcoBac, le numéro 1 malgache de la collecte et du recyclage de papier de bureau. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka maro be no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone sy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 ho an'ny fanazavana fanampiny antsony laharatarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika. Tafaverina eto amin'ny vaovao isika amin'izao fotoana izao anisantsika ny fiarahana ny famalian'ireo mpankafy any antsony ina omaly alina teny amin'ny café de la gare Sorano efa vonina andeha irery eo amin'ny tontolon'ny zavakanto ina raha ny fampisehoana nataon'izay omaly fanendajina. Odory izay ny sombon'ny fampisehoana ny arahany ina tamin'ny mpankafy azy omaly teny amin'ny café de la gare Sorano. Hira izay nitondra ny lohatenin'ny rakirany vaovao izay navoakany amin'izao fandehanany irery izao eo amin'ny sehatry ny kanto. Fantatra amin'ny fampiara-peo niaraka tamin'ireo mpanakanto malaza inahatra izay. Mbola misongadina hatrany ny fiara-miasa miaraka amin'ireo namany mpanakanto izay nanampy azy hatrany omaly nandritra ny fampisehoana. Miavaka amin'ny feo any mangatrany ina ary efa anisan'ny ireo nanao an'ny feo lafika ny popy izy nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20. Anomboka eto andeha irery ina ary anoho ny fampisehoana sy fanomanana rakira hatrany.
fa vao eo amin'ny lafiny kolotsaina izay hatrany anisan'ireo sekoly sangany amin'ny fampianarana mozika ny EGM efa mivelatra amin'ny mozika manaraka ny vanim-potoana ny fampianarana amin'izao fotoana izao raha nanomboka tamin'ny mozika klasika izany nisy androany ny fampahafantaran'ireo mpianatra ny mozika jazz tamin'ny alalan'ny mpanakanto avy ny ivelany. Miramanitra. Tafiditra anatin'ny mozika manaraka ny vanim-potoana ny mozika jazz. Nisy ny fampahafantarana ity karazana mozika ity tetsy amin'ny EGM 67 hectares maraina io. Mpanakanto avy atsy amin'ny Nosy Rahavavy Maurice no nafarana manokana ho avy ampafantatra ny mozika jazz. Efa misy araka izany ny fampianarana ny mozika jazz ao amin'ny EGM. Dingana vaovao ho an'ny EGM amin'ny fampahafantarana natao androany. Ny zavatra karakarahan'ny EGM androany dia dingana vaovao indray manaraka an'ilay hoe managana le conservatoire tsika izany hoe dingana amolahany ankizy ny fifehezana mamaky noty sy ny fitendrena. Rehefa avy eo iny le fahaizana iny tsy maintsy hoentina eny mason'olona zany ny ambony saina. Raha mahafantatra fa tia mozika klasika ny fangalana ny fototra na hoe bazy fa tsy ampy. Raha ohatra ka fototra fotsiny fa tsy maintsy ampiasaina motoy any mozika isan-karazany anisan'izany mozika jazz na nasaina eny vahiny manokana io zany anisany tanjonay aoriana kely eo ny hoe mba anao sehatra anankiray ihany koa mba hivelarin'ny mozika karazana jazz io ihany koa eto Madagasikara. Raha mahafantatra aloha fa eto amintsika tsy misy sekoly fianarana jazz dia izay ametraka tsikelikely zany ny rafitra tsy maika mihitsy satria eo amin'ny heritaona eo ny fandaminana momba an'izay satria tena ankafizin'ny ankizy ny mitendry mozika actuelle moa filaza anazy zany hoe tafiditra ao anatin'ny jazz ny blues, ny funk, ny rock sy ny sisa. Zany hoe rehefa hianatra ny karazana mozika io atao hoe mozika actuelle io dia tsy mitovy amin'ny fomba fianarana anty amin'ny conservatoire na fomba fianarana klasika. Fomba fianarana hatramin'izay manko dia hoe mpampianatra dia mpianatra dia mianatra eo zany le ankizy mandritra ny adiny iray fa amin'ny tindray mandeha tindray fomba fampianarana mozika actuelle dia tonga dia ankizy maromaro dia anaty studio ary mena lanja manokana ny improvisation na ny mozika tendrena eo zany. Miara-miasa amin'ireo mpanakanto vahiny hatrany EGM mba hanatsarana ny tontolon'ny mozika. Etsika maro no anamarika izany amin'ity taona ity. Araka mifantatra misokatra ho an'ny sokajin'olona rehetra ny EGM. Ho antsika ty mozika rehetra na klasika io na jazz na inona dia fantaro fa izay eto amin'ny EGM dia vonona ny anome fafampo antsika manomboka izao. Ko aza misalasala manantona efa fantatsika ihany koa fa misy ny formation professionnelle eto amin'ny EGM zany hoe azahoana diplôma ara-dalàna sy ofisialy eken'ny fanjakana. Ko isika zany sisa no andrasana. Lafim-baovao hafa kosa indray anio no andro voalohany slalom Yako Asakm 7 dingana faharoan'ny sokajy slalom izay nokarakarain'ny club Asakm ary notoanany Yako fifananana izay natao teny amin'ny piste TMF Ivato. By Kolo. Nanomboka androany ny slalom Yako Asakm 7 dingana faharoan'ny sokajy slalom amin'ity tampilolaovana ity izay nokarakarain'ny club Asakm ary notoanany Yako teny amin'ny piste TMF Ivato ihany toy ny tamin'ny dingana voalohany no nanatanterahan'ny club mpikarakara izany ary nahavorom-pifaninana maro izay nisy ireo sokajy rehetra miady amin'ny championnat slalom revanche no azo ilazana azy amin'ny ankapobeny satria dia ity dingana faharoa ity no eritreretin'ireo mpifaninana anarenana ny tsinety tamin'ilay dingana voalohany ny tanjona ihany koa dia ny fanamotsanana ireo record rehetra saingy tamin'ity andro voalohany ity dia tsy nisy nanamotsana aloha ilay 2 minitra sy 2.20 segondra temps record napetraky Adja Danielson fa 2 minitra sy 2.20 segondra sy 2.10 no aingana indrindra izay napetraky Herbe avy amin'ny club TMF nitondra Subaru N16 ny première manche deuxième série dia ity mpanamory ity aloha hatreto no voalohany vojomaika eo amin'ny catégorie confondu nanome cumul na 2 minitra sy 4.20 segondra sy 20 raha 2 minitra sy 10.20 segondra sy 10.90 kosa no fitambarany fotoana ny vitany Adja Danielson avy amin'ny TMF ihany izay nitondra mitso Eva 7 izy roa lahy ireto izay samy miady ihany koa ao amin'ny trophée 4 motrices raha ireo ny vitan'ny fotoana napetraky ny 4 motrices dia tsy ny fanalavitra loatra nanaraka ny Adja ny cumul napetraky ilaza avy amin'ny club Azatana nitondra Peugeot 106 M10 izay mbola mitana larana voalohany vojomaika aloha eo amin'ny championnat 2 minitra sy 7.20 segondra sy 20 no fitambarana fotoana napitrany mbola hitorapitso ity slalom Yako Asakm 7 ity izay isy ny deuxième manche misy ireo série anankiroa ary hifaninana rapitso ihany koa ireo izay tsy afaka nanray anjara androany.
Maria nafananao tono ny première manche deuxième série andia avy amin'ny TMF nitondra Citroën AX AM9 ary dia atreo aloha ny fifaninanana azy tamin'ity dingana faharoa ity satria dia nahitana fahasimbana goavana ilay fiara ny mpanamory kosa dia tsy naninona. Afaka 14 andro dia gadina ny ilay fotoana andrasan'ireo mpankafy rally satria dia hotosaina ny fa 7 sy raika amby roapolo Mey ho avy izao ny andian'ny faharoa ny rally Elf Michelin iarahana amin'ny club FMMSAM By Kolo. Rehefa nosatariny club TMF ny tampilalaovan'ny sokatra slalom ary efa nanokatra ny anjara ihany koa ny teo amin'ny tontolon'ny Reine niaraka tamin'ny Reine Madady anjaran'ny club FMMSAM mandray toy ny efa mahazatra ny manokatra ny tampilalaovan'ny rally izay ataony fa 7 faharoapolo sy faharaka amby roapolo ny volana Mey izao izay nampitondraina ny anarana rally Elf Michelin ary dia ity no rally faharoan'ny Elf Michelin izay vokatra avy eo amin'ny Materoto. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny Materoto Akorondrano izany niotra tamin'ny herintaona dia maro ireo izay efa noman'ny mpanohana ity dingana voalohan'ny rally ity izay andian'ny faharoan'ny rally Elf Michelin ihany koa. Tolotra izay natao an'ny rehetra araka ny nambaran'ny tompona andraikitra. Ny tolotra dia betsaka satria anakefatra no zava-dehibe ho atao. Voalohany dia misy exposition sy essai véhicule Ford mazava ho azy Ranger sy Everest. Faharoa dia goavana tokoa satria ho an'ireo izay maniry ny taingina ny Ford Mustang dia misy 5 gagnants par jour ny 20 mai sy 21 mai atao tirage au sort dia izy ireo zany mahazo manao essai amin'le Ford Mustang eto amin'ny manodidina ny Materoto Akorondrano. Fahatelo dia misy an'le jeu vaovao ataony hoe ambassadeur Michelin. Ho an'ireo izay manome pronostic akaiky indrindra en seconde amin'ny écart amin'ny premier sy ny deuxième amin'ny classement général dia ho amenay le titre an'le hoe ambassadeur Michelin dia ho atolotra azy maimaimpona pneu 4 Michelin na BF Goodrich. Ny faha-4 dia misy remise spéciale amin'ny pneumatique mandritra ny 3 andro be zao manomboka ny zoma sabotsy alahady 19-21 20% remise amenay amin'ny pneu Michelin ary tsy janona eo izay eto amin'ny Materoto fa dia anolotra 15% amin'ny pack vidange mazava ho azy amin'ny lubrifiant Michelin. Ireo zany offre 4 ireo no ho atolotray. Rally izay anana salanisa ray faingoroa ary eny amin'iny faritra anjeva sy akadina andrina iny toy ny efa mahazatra no lalana hodiavin'ireo mpifaninana marihana fa amin'ny herinandro ambony iny dia isy ny fanamboaran-dalana izay efa novinavinain'ny club mpikarakara. Ary farany eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena misy 17 tapitrisa ireo frantsay an-dajabata raha pitso any Frantsa izay atrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nampitandrina mafy ny komisiona misahana ny fifidianana manoloana ny famoahana vaovao izay natraika tamin'ny candidat Emmanuel Macron omaly tamin'ny internet. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Amin'izao akatiky ny fifidianana filoham-pirenena ny Frantsa izao mifarana tanteraka ny fampelezan-kevitra any an-toerana fa ny manana amin'ny fifidianana no misongadina ny Frantsa raha efa niroso amin'ny fifidianana ireo firenena outre-mer toy ny tamin'ny fihodinana voalohany. Miisa 5 alina ireo mpitandro ny filaminana no isana ny fandriampahalemana any an-toerana amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao. Miisa 720 tapitrisa ireo mpifidy atrika izany raha pitso ary miisa 520 sy ronjato sy sivarivo sy eninalina ny borofim-pifidianana no isokatra raha pitso. Nisehoana trangana piratage informatika ny candidat ny En Marche Emmanuel Macron omaly. Namoaka sy nampitandrina ny rehetra amin'ny tsy famoahana ireo vaovao ireo ny komisiona misahana amin'ny fifidianana manoloana izany. Fiparitahan' izay ialana amin'ny tambazotra sosialy na amin'ny alalan'ireo sita amin'ny internet. Misy ny sazy miatra ary tsy tokony tranga ny fanakorotana ny saim-bahoaka amin'izao akatiky ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa izao.
iverenantsika ireo vaovao-tsongana tamin'ity sabotsy ity noho ny raharaha Claudine Razay Mamonjy mibaribary ny fisian'ny kolikoly avy lenta eto Madagasikara. Aiza ny fampiarana lalàna, inona ny fipetra andrasana mofo raisina ho an'ireo izay minihy manafina ny marina. Tsy maintsy isy hatrany ny fiovana amin'ny viditsolika noho ny fiovavan'ny sandam-bola sy ny sandan'ny barila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isorohana ny fiovana amin'ny papana eo amin'ny viditsolika no antony fanovana azy isam-bolana raha ny fanazavan'ny minisitry ny angovo. Mila fanavozana ara-pitaovana sy ara-fodrafitrasa mitetina hatramin'ny 20 tapitrisa euro ny orinasa sekret ao Antsiranana ahafana mampitombo ny vola miditra amin'ny kitabolam-panjakana. Ny sekret izay orinasa tokana misehatra amin'ny fanamboarana sambo eto amin'ny ranomasimbe indianina. Mifaranatreo ny vaovao amin'ny tsy hariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rapidso amin'ny valora indray ny fotoanantsika manaraka. Veloma tompoko. Mandritra ty fetiny ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Ny fampalalamba avao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalamba avao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalamba avao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be.